Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiany dia tafaraka indray tsika amin'ity fiaonantsika ity ry namako. Noho izany dia miaraba anao, kopakopa-tananao anao sy ny ankonanao any amin'ny toerana rehetra izay anarahanao an'izao fandarana izao. Iza no mandray ny marika? Lohahevitra lehibe izany, lohahevitra goavana. Miantefa amiko sy miantefa aminao, iza mandray ny marika? Ao amin'ny Apokalipsy 4:7 zafady. Apokalipsy 4:7 misy ny lohahevitra antsika. Rehefa mijery ny Apokalipsy 4:7 isika, dia izao ny lohateny manao hoe ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy. Zanak'ondry, iza moa zay? Jesosy. Dia izao tsy mandeha irery izy fa misy mpanaraka. Zao ny ambarany eo amin'ny 5:5. Ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany sady tsy manan-tsiny izy. Tsy misy lainga hita teo am-bavany sady tsy manan-tsiny izy. Iza re tsy misy lainga? Le mpanaraka ny zanak'ondry. Mifampitohy ihany lohahevitrintsika nandritra ny andro vitsivitsy zay ka izao. Reo izay mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra velona ihany no mandray ny pasiporo ahafahana miditra amin'ny vavahadin'ny tanàna. Mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra, le ao anatin'ny didin'Andriamanitra, didy fahefatra zany, dia izy ireo manana pasiporo hiditra any amin'ny vavahadin'ny tanàna. Dia apetraka ao amin'ny andriny izy ireo ny tombo-kasen'Andriamanitra. Ka izao mifanohitra amin'izay. Tsy apetraka amin'ny andrin'ireo olona tsy mahatoky no viana ny tombo-kasen'Andriamanitra. Iza moa ireo olona tsy mahatoky ireo? Ireo nilefitra teo ambany, tsy nilefitra teo ambany fanarana ny didin'Andriamanitra. No toe-javatra be dia be, ny fahoriana, ny fijaliana, ny asa sy ny fianarana sy ny mombamomba an'izany dia izao nalaon'izy ireo tsy nitandrina ny sabatan'Andriamanitra, nanitsakitsaka any sabatan'Andriamanitra. Maro be dia be ny tsy handray ny tombo-kasen'Andriamanitra satria tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra izy ireo ary tsy mitondra ny voan'ny fahamarinana. Ho diso fanantenana izy ireo ary mangidy tokoa. Efa niaraka taminao na izay Andriamanitra, nanao asa tamin'ny anaranao zay, efa manontolona hoe kristianina izay, fa dia nahoana tokoa reny, zao ny zavatra mitranga aminay. Dia hoy Andriamanitra hoe Kristy zany ambarako amin'ny marimarina tokoa fa mpanao meloka izy ireo satria tsy nahatoky tamin'ny didin'Andriamanitra. Mitoetra ao anaty aizina izy ireo ary mihidy vazana, nenina tongotra aman-tanana satria nandany fikasan'Andriamanitra. Ireo izay mandray ny fahalalana sy ny fahamarinana ny baiboly avy amin'Andriamanitra kosa ny tenin'Andriamanitra, dia hoentin'Andriamanitra, hoentin'ilay zanak'ondry manavatsava ny planeta rehetra amin'ny fotoana hiverenana, ka hiditra ao amin'ilay loharano velona, fafany ranomaso rehetra amin'ny masony ary dia hiaina mandrakizay izy ireo. Aoka isika tsy hakataka ny olombelona na iza na iza. Tsy misy olombelona manana fahendrena tokony ataontsika filamatra afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izy no tokony ho banjintsika, izy no tokony ho jerentsika. Ary rehefa miaraka aminy isika, na dia mpanota aza dia ho dioviny amarininy amasin'i Kristy. Ary amin'ny alalan'izany asa ataon'i Kristy izany, fanamarinana, fanamasinana antsika no hahatonga antsika afaka miseho tsy misy pentina eo anoloan'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Dia hozy hoe tsy misy lainga hita teo am-bavany sady tsy manan-tsiny izy satria nahoana? Satria notafiany rany Jesosy Kristy. Ry namana, zava-dehibe zany le fikorohana mba hahafahana manavaka antsika amin'ny tena kristianina marina. Zava-dehibe zany ilay tombo-kasen'Andriamanitra dia ny fitandremana ny sabatan'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra mba hahatonga antsika tena hiandany amin'Andriamanitra. Ry havana, zava-dehibe zany fandraisana ranonorana farana izay hanomezan'Andriamanitra hery antsika mba ho masina hatrany hatrany. Zava-dehibe zany ny mandray ny marika avy amin'ny Kristy ary ireo no mitambatra dia manam-porofo fa notafian'i Kristy isika. Tsy misy lainga fitaka hita teo am-bavana, no amarin'i Kristy, no amasin'i Kristy, azo vonjena izy ireo. Andeha isika hiezaka hampiasa ny hery rehetra nomen'Andriamanitra antsika mba ho isan'ireo 4,400 sy iray hetsy, 4,400 sy iray hetsy. Any amin'ny Apokalipsy moa misy an'izy io hoe 4,400 sy iray hetsy, dia ireo no tsy nisy tsiny. Iza moa zany? Izy io zany dia isa ra-paminaniana. Isa ra-paminaniana izy io, fanazavana satria raha 4,400 sy iray hetsy tsy misy tsiny dia tsy misy mihitsy manerana an'izao tontolo izao
nanomboka tany amin'ny adama ka mandra-pahatonga ny fahataperana zao tsy ahita olo marina izany isika fa noho ny rany Kristy, noho ny fanamarinana nataon'ny Kristy dia lasa tsy misy tsiny. Ka iza ireo 4,400 Israely ireo? Ireo zany dia izao ireo fokony Israely 12 ampitomboina ireo zanaka ireo apôstôly 12 apôstôlin'ny Kristy dia ampitomboina indreo taranaka 1000 mandimby multitude, 1000 mandimby, ary ao anatin'io 1000 mandimby io ianao sisa 12 ampitomboina 12 ampitomboina 1000 multitude 1000 zany manome 4,400 Israely dia ianao zany, izaho zany, isika zany be dia be. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina misy an'izay ho vonjena, ao anatin'izany ianao, ao anatin'izany ao anatin'izany isika hivavaka isika. Tombo tsara ao misaotra anao izay tia anay ianao, manarona anay amin'ny fahamarinanao, mamonjy anay. Mandray ny teny fikasana izay Tompo, ka rakofo ny fahamarinanao mba tsy hisy fitaka ny vavanay, tsy hisy tsiny izahay satria nosaromanao ny akanjo-pahamarinanao dia hoentinao hanavatsava ny lanitra handova fiainana mandrakizay. Tanterao aminay zany ary mifikitra amin'ny teny fikasanao izay satria zanakao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.